fanafody. Hipoka tanteraka ny fonjan'ny vehivavy eto Antanimora. Misy mahatratra 200 mahery ny raha efitra toa ny eto amin'ny assimilé. Tery de tery, mifanitsakitro sy mifanipaka. Misy ireo sepitra, torana amin'ny alina tsy mahazaka ny fofona sy tsy ampirivotra. Ao anatin'ray alina zao misy hoe olona roa, olona telo torana amin'ny hafanana sy ny aseporana satria mifanaingina ny olona matory. Mitondra ny tongotry ny ray aloha ny ray matory dia avy eo indray mifono ray mitondra ny an'ny ray. Zany hoe ao anatin'ray alina zany raha misy dia misy ny atorian'ny olona ray adiny roa na adiny telo. Dia tena fijaliana ho an'ny voafonja rehetra mihitsy satria presque sambra rehetra 5 sambra anay dia feno hipoka avokoa ny sambra 5 eto amin'ny quartier femme. Raha misy raha natao hoe olona mody anankiray, anankiroa, anankitelo anatin'ny herinandro. Miditra ao anatin'ny herinandro rehetra raha farankila eo amin'ny 20. Ireo migadra mandra-pahafaty sy manana heloka mavesatra no manana anjara fandriana eto. Izay no fifandaminan'ireo samy voafonja. Ny ambony matory amin'ny tany hatreny ambaravarana. Fito sy 500 ireo vehivavy voafonja eto. Tsy ampitaona ny 5 amin'izy ireo. Alatra, soloky, fanondranana olona hatramin'ny fakana-kery ny 7 olona no natonga azy ireo teto. Misy ihany koa ireo voasaringotra amin'ny heloky ny vadiny. Misy ireo narian'ny fianakaviany toy ity vehivavy voa heloka ho nahafaty anjanany ity. Tsaraina de TFP